Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un Moudou. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Vuka Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si peur de carité. Natura, le meilleur de la nature. Socavitre, magasin Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Nature, Manulchuanao ni Vavao. Alabato avolenta osika ry tsy fanaran-dalàna ataon'ny antoko HVM manantsiranana mivory ny candidat be ny tanàna rehetra ny toerana amin'izao alina izao. Fidy iray voasoratra mibirao mpifidianana roa samihafa sy ny karapanondro sandoka no miparitaka any an-toerana ankehitriny. Mipetraka ao misteri ny vola lany tamin'ny fampelezan-kevitry ny candidat-mpanjakana rehetra tsy misy afaka mandaha fa nisy ny fizarana vola saingy tsy fantatra hoe avy aiza ireny vola afafetseroa ireny. Miankina amin'ny déclaration de soupçon kosa no anomboan'ny fanadihadiana momba izany ho ny tale général-ny Samfin. Nivaly tamin'ny ampahany ny fitakinana nataon'ny mpampianatra mpikaroka mbola mitondro fitokonana. Mikatona ny université saingy manohy ny fianarana ny sapaky fanalalàna, toe-karena, fitantanana ary ny sociologie, ny hidy kosa lettres sy ny sciences. Olana arabola no mahatonga ny tsy fahafahana manaparitaka ny force d'intervention conjointe multinationale iadina amin'ny Boko Haram namerina ny firalahiny ny firenena nigériana sy Cameroun tanjona imbonana fiadina amin'ny Boko Haram. Yandilin-zay rehetra. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins endermolites comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un Moudou. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soins pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature.
ny azo ny vanonkolakana ny taninandriny ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina nome fahafapo-anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage indray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 amin'ny ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarive à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knaps à Peflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Vacances mlai, Aradotni, illimité night, illimité daoni, SMS. Signant. Satel safidinao mandritry ala tontolo amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ihanga amin'ny 224 étoile 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. Yes, with you. Miarakam now, miarakam new. Vaovao manokana tontolo andro iarahana amin'ny ekipana sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV FM ny zoma 1 Jolay 2024 raha antsika mivantana ny fivoarany raharaha ampifidianana azadino ary ny vaovao ny fifidianana ny 1 Jolay izao iarahana amin'ny vahiny maro samihafa eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Dia mbola falitafaraka aminao indray tomboka lasy tsomboka avy amin'izao takariva izao tonga soa atao anatin'ny fampahalama-baovao ny fahita lavitra Cool TV izay anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany ora sisa no isaina dia anefa ny adidiny anio ny safidy ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara amin'ny fantanterana ny fifidianana ben'ny tanàna ao amin'ny rampitsy faraky amin'ny 3 ny volana Jolay iompany indrindra amin'izay fantanterana ny fifidian'izay ny fampahalama-baovao itsika amin'ity hariva ity vaovao avy any an-tampon
Tanàna Antsiranana fantatra fa misavorivory ny mpona amin'izao fotoana izao ny vorona nomboka andro any atoandro ny kandida ben'ny tanàna rehetra any an-toerana no nifisiany ambaran'izy ireo fa alabato sy osika ny tsy fanarahan-dalàna izay ataony antokony HVM ny zava-nisy tamin'ity andro any ity nipoitra avokoa ny doublon na izany hoe ny mpifidy izay voasoratra amin'ny birao fandatsaam-bato roa samihafa sy ny kara-panondro sandoka isanjokajiny ary ny famoazana ny maty sy ny kara-pifidianana efa tonta mba handeha hifidy eo amin'ny rahampitso fanadihadiana. Rehefa jereny ireto kara-pifidianana ireto dia teboka maromaro no manaitra avy hatrany. Voalohany ahitana birao-pifidianana roa salina iray salina roa samy eo amin'ny EPP Lazare Nord izay fohy be mpifidianana ny kara-pifidianana iray, izany hoe afaka mifidy amin'ny birao-pifidianana roa samy hafa ity mpifidy iray ity. Tahaka izany ihany koa ity kara-pifidianana iray ity izay hafa indray koa ny tompony, ahitana birao-pifidianana roa mifanongo salina iray sy salina roa ao amin'io fohy be mpifidianana io hatrany. Izany hoe ny mpifidy roa tompony ireto karatra ireto izany izao avy hatrany dia afaka mifidy amina birao-pifidianana roa samihafa. Faharoa nanaitra ihany koa no nahita fa mifanaraka amin'ny laharan'ireto mpifidy roa ireto ary ny solotenan'ny senita eo anivon'ny distrika no manaosiny izany. Izany hoe mahalala tsara ity filohan'ny senita ity fa afaka mifidy indroa ireto olona roa samihafa ireto. Tranga izay voararany lalàna manan-kery ary mandika ny lalam-pifidianana nefa ny eken'ny senita ary kara-pifidianana mazava izany. Raha vakiana mahitsy dia mazava fa piraitsy kombakomba amin'ny alabato ny senita. Tsy vitan'izany ihany fa misy ihany koa ny fikarohana kara-panondron'olona maty sy fiparitahan'ny kara-panondro vierge tahaka izao ao tampon-tanàna Antsiranana. No fenoana androany ireo kara-panondro vierge ireo ary voalaza fa ny anarana anaty lisam-pifidianana no natao amin'ireo kara-panondro ireo. Avolendy ity alabato indray mandeha ity ho ny fitarainan'ny mponina any an-toerana. Mampita ny vaovao ny namana mpanao gazety iray mivohy ireo kandida rehetra any an-toerana ankehitriny. Ny HVM ny voalaza fa tompon'antoka amin'ireto rehetra ireto. Kasi hoe anabato dia kasain'ny HVM mandeha atao dia zegny antony mampivorota amin'ny hôtel de la Carnanet. Dia nagnano point de presse fa misy aty marxiste manana imprimerie ambarana carte d'identité le carton anaova le impression dia nefa ny zavatra hita hoe tegna naneho an-tsary ohatra mandritra ny fivorena zay natao fa misy magnano carte d'identité mandehandeha agny maromaro lesika zay nitenendreo teo hoe fa amin'ny quartier raiky hoe Escama président fototany zareo agny mangala le carte électorale efa tonta dia efa ela be igny 354 zao efa sita eraka vela toerana zegny zava-misy aty Antsiranana amin'izao dia misavorivory be ireo kandida ireo. Fantatra kosa amin'izao fotoana izao fa efa lasa avokoa ny fitaovana rehetra isaky ny komina avy amin'ny komisiona manokana izay mikarakara ny fifidianana fanentanana maro ihany koa no efa nalefa tany amin'ny Haino Amanjery ho an'ny olom-pirenena indro ary fitinina aminao. Atao anatin'ity fanadidina ity ny afatrafatra farany ho an'ny mpifidy valo tapitrisa manerina ny nosy. Amin'ny fitora maraina no misokatra ny birao-pifidianana rehetra manerana ny nosy rahampitso maraka amin'ny 3 Jolay andro tsy fiasana ary andrasana ireo olom-pirenena malagasy 4,7 alina sy 4,7 tapitrisa voarakitra anaty lisitra fa afaka mandatsabato hampandany ny ben'ny tanàna komina misy azy avy. Manandanja sy sarobidy ny vatinao koa anisan'ny manana andraikitra sy zo ianao omeny ny lalam-pifidianana anara-maso ny fizotry ny fifidianana tsy anaiky izay mety ho fandikan-dalàna sy osoka rehetra omeny ny lalam-pifidianana zo ianao mpifidy ary tena nifidy tokoa anao fitoriana eny amin'ny tribunal administratif momba izany. Arak'izany no mela lalam-pifidianana lalana anara-maso ny vokatry ny fifidianana sy ny safidy ny olom-pirenena mifidy. Amin'ny 10:00 no fetra fara ny sokafan'ny birao fandatsaam-bato saingy azo hitarina izany raha toa ka hita fa tena mbola betsaka no milahatra andatsabato. Arak'izany mampiomana ny olom-pirenena ny sampana mpanara-maso ny fifidianana KMF Knoe ny amin'izay tsy ampoizina mety hitranga mandritra ny fanisambato. Anentanana ny olona rehetra dia anaraka hatramin'ny farany izay zotra izay indrindra ny amin'ny fanaraha-maso amin'ny fanisana ny vato. Amin'izao fotoana izao mandalo fatapahan-jiro tsika
tsy indraindray toa renivohitra sy manerana ny faritra rehetra dia etsoina ihany koa zany ny olom-pirenena mpifidy hoe samia mitondra lampe de poche na ny telefona moa amin'izao fotoana izao efa misy an'izay hoe lampe de poche zay dia samy mitondra isika izay azo ampiasaina rehetra zany mba hitsolovana raha sendra tonga ny fatapahan-jiro. Tranga iray tsy vaovao amin'ny mpanatrika fanisambato ihany koa ny tsy fitoviany isan'ny vato ao anatin'ny vata mangarahara sy ny isan'ny mpifidina anao soniny lisy-pifidianana sy nanamarina fa avy ny fidy. Io zany amin'ny vato miala avao anatin'le urna dia mbola tsy azo sokafana mihitsy aloha fa isaina. Amin'iny fotoana fanisana azy iny dia efa hita izy na hoe mihoatra izy na latsaka zany. Dia tonga dia anaovana an'izay misy olona zay olona tonga anisan'ny anatrika ny fanisambato manao fisarihana. Maka an'izay vato ao dia iny vato ny esorina ny sareny iny tsy azo sokafana antsony iny fa alefany amin'ny tompona raiky ny fanisambato zany iny. Tsy azo sokafana, tsy azo jerena hoe aniza na aniza le vato dia asarena arakaraka izay isan'izay mihoatra ao zany. Tsy hevina trano fa izay olom-pirenena feno 20 taona tafiditra ao anaty lisy-pifidianana no afaka mifidy, tsy voatery hanana kara-pifidianana kosa ny tenany fa ny kara-panondro no tsy maintsy ilaina. Mety hisy hanana kara-pifidianana efa nampiasaina tany aloha saingy tsy ao anaty lisy-pifidianana ny anarany. Izy ireny kosa dia tsy afaka mifidy saingy entanina sahady. Anoratra anarana aorian'ny volana Desambra fotoana fanavozana ny lisy-pifidianana. Mikasika ny fitandronana filaminana mandritra ny fantanterahana izay fifidianan'izay kosa ny mpikambana ao amin'ny birao fandatsahambato no manapa-kevitra miantso ny mpitandron'ny filaminana raha sanatrika misy korotana anivony ireny birao fandatsahambato ireny amin'izay fotoan'izay vao afaka midina antsehatra ny mpitandron'ny filaminana mandritra ny tontolo andron'ny rampitsy fa 1 Jolay. Manao antsoaviny amin'ny fangararan'ny fifidianana amin'ny fanisambato kosa ny eo anivony senita ankilan'izay ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ny FFM miantso amin'ny fitoniana fanadihadiana. Birao fandatsahambato mandidina ny 705 ato anatin'ny faritra Analamanga no ampiatrano ireo mpifidy ny tontolo andron'ny rampitso. Tao ireny fanofanana ireo mpikambana ao amin'ny birao fandatsahambato omaly no nanomezana azy ireo avy hatrany ny fitaovana rehetra ilainy isaky ny birao fandatsahambato. Ankoatra ny mpifidy, ireo izay manana bady sary voamarin'ny senita fa manana andraikitra amin'ny fizotra ny fifidianana no afaka miditra ao amin'ny birao fandatsahambato. Tompona andraikitra voalohany amin'ny filaminana amin'izany ny mpikambana ao amin'ny birao mpifidianana. Arak'izany miandry ny baikon'izy ireo ny mpitandro filaminana vao afaka mirotsaka antsehatra. Raha hitan'ny président du bureau du vote fa misy fanakorontanana, niponokonana fanakorontanana dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny réquisition zay vao afaka miditra ao ny mpitandron'ny filaminana. Fa raha mbola tsy miantso mpitandron'ny filaminana ny président du bureau du vote dia tsy afaka miditra. Sanatria kosa ngamba hoe efa may misy le bureau du vote mbola tsy miantso le président sarotra zay fa tsy maintsy miditra ny mpitandron'ny filaminana. Manao antsoava amin'ny sy ny filaminana ihany koa ny FFM mandritra ny tontolo andro rampitso. Taona sy naneta nivoaka malagasy hatrany zay mba hisiany fitoniana sy ny fihavanana aloha mandritra sy aorianany fifidianana. Ho fanatanterahana sy fametrahana izany fizara-pahefana izany dia manainga antsika malagasy rehetra ampitaona ny filan-kevitra ny fampihavana malagasy mba hifidy ny zoma 1 Jolay 2024 ho avy izao. 10 andro aoriany fifidianana farafatarana no tokony ho tonga eny amin'ny tribunal administratif fa ny vokatra vonjomaika avy amin'ny komity eny anivon'ny faritra sy ny SRMV isaky ny distrika. 30 andro aorian'izay kosa farafatarany no tokony hivoaka ny vokatra ofisialy avy amin'ny tribunal administratif. Arak'izany, 40 andro aoriany rampitsy farafatarany no tsy maintsy mivaly ny fifidianana kominaly manerana ny Madagasikara. Manoloana mety hisiny alabato izay kosa dia fantatra fa efa mivonona ho amin'ny fanaraha-maso sy ny avy anivon'ny Arimadara ny fanazavana izay voarainay tamin'ity androany tietsakilan'izay fanandray-fepetra kosa ny teo anivon'ny senita mikasika anisan'ny bileta isaky ny birao mpifidianana mba tsy hisiny ny tsy fahampiany fanadihadiana Zorakotondrina. Mifantanena anivon'ny birao mpifidianana avy hatrany ireo bileta tokana sy ny fitaovana hafa rehetra mifandraika amin'izany. Hatreto tsy mbola fantatra ny tena ho endrika na ny loko ho hita eo an-tokotanin'ilay bileta izay tena anaovana ny fisafidy. Raha ny fanazavana avy amin'ny senite tsy natao mitovy amin'ireo spécimen izany mba tsy hisian'ny fangalarana. Tsy mbola nisy nahita ireo bileta ampiasaina ireo hatreto. Raha mpitso maraina amin'ny fisokafan'ny birao fandatsahambato vao sokafana izy ireo.
tsy misy atahorana kosa ny tsy fahampiana raha ny fanazavan'ny senité efa nisy ny fepetra noraisina isaky ny birao fandatsaham-bato. Tsy maintsy atao zay hoe mahampy ny bulletin izay ampiasaina eny amin'ny bureau de vote. Tsy atao izay fepetra zay ko manjary tsy mandeha ny fividianana raha hoe lany bulletin ohatra zany. Zay moa tsy isy ny zavatra zay. Ahoana natao zany dia ny isan'ny mpifidy isaky ny bureau mpifidianana no natao isan'ny bulletin natonta. Tsisy mihoatra an'izay. Mihoatra amin'izay fotsiny dia satria le carnet na 50 azonareo dia narembusena le chiffre. Ohatra zany zao hoe taka ohatra hoe 113 nisan'ny électeur amin'ny bureau de vote dia tsy natao 113 le bulletin natonta fa natao 125 98 nisan'ny électeur dia tsy zay natao bulletin fa natao 100. Tsy ho mora arak'izany ny anavaka ireo bulletin tokana tena izy sy ireo efa misy marika raha tsy raha ampitso maraina amin'ny fisokafan'ny birao fandatsahambato. Na izany azy efa mailo ihany ireo avy amin'ny vondrona armada izay saika manana kandida manerana nosy. Isy ny fanaraha-maso akaiky ireo toerana voalaza fa efa nisy ireo bulletin tokana efa misy marika miparitaka raha ny fanazavan'ny avy eo anivon'ny birao politika ny antoko MMM. Fa mandray fepetra aloha dia be ny fepetra azy hatramin'ny resaka numéro fanamarinana an'ireny sisa efa zay azo atao aloha anefa tsy ho vitanay reny fa dia manaiky an'ireo kandida rehetra izay sy ireo délégué ireo solotena ny any amin'ny faritra izay mihitsy ny amin'ny commune mba samy tamin'ny tanàna mihitsy mba anamarina tsara mihitsy ny bulletin raha efa tena tonga ny fotoana ansana ny bulletin fa tsy tonga dia anao an'ilay hoe lasa indrindra eo amin'ilay fanoloana n'ilay bulletin eny ambony latabatra rehefa vita fanisana satria tsy mahatahotra sy henatra ary amin'ny anteny miram-pirenena ohatra ny sahala misy an'izany teo any amin'ny anteny miram-pirenena maika fa aty amin'ny commune tsotra ny ambanivohany. Hatreto andrasana ny fivoaran'ity raharaha ity androany tanan-dehibe maromaro ihany koa no naharenesana resaka fangalaram-bato mialoha. Hatreto tsy mbola nahazoana valiteny mazava kosa ireo tompon'andraikitra mikasika ny fepetra amin'izay alatra sosoka izay. Fa mbola mipetraka ho ankamatatra kosa ny vola lany tamin'ny fampelezan-kevitry ny kandida-panjakana rehetra hatreto. Tsy nety nilaza ny loharano ipoiran'ny vola ny filoha-hevitry ny antoko HVM Omaly. Fisaram-bola tsy toko tsy firoana nisy eny amin'ny faradoboky ny HVM izay nitotsaina tetsy amin'ny Coliseum tetsy Antsonjombe miankina amin'ny déclaration de soupçon kosa ny fanadihadinina raha nambara ny tale général ny Samifine. Ny andindin'izay notantery ny Michel Aranarjon. Raha tsy ahivina tahaka izao no zavantranga Omaly teny Antsonjombe tamin'ny faradoboky ny kandida HVM. Maro tao amin'ireo olona no menomenina fa tsy nahazo ny vola iray alina ariary nampanantenana azy ireo, toy ihany koa ny fizarana vary sy ny sisa. Hatreto nampametra-panontaniana ny loharano ny ipoiran'ny vola nampiasaina ireo kandida-panjakana ireo sy ny totalin'izany tsy nety nilaza ny filoha-hevitry ny antoko HVM rehefa nanontaniana. Ohatra amin'ny fampelezan-kevitra rehetrarehetra andaniana vola daholo na ny serasera na ny mitinina rehetrarehetra tena atao hoe zava-dehibe na ny ho an'ny délégué bureau de vote ho anay dia tena zany rehetrarehetra zany fandaniana ngezabe ao anatin'ny campagne tahaka an'izao. Zany mbola tsy fantatro zao satria ny HVM dia efa manerana Madagasikara tsy azo ambara zao dia zao sady mitenteny foana fa tsy maintsy fantatra zany aoriana kely satria moa mbola campagne androany mbola misy fandaniam-bola amin'ny fividianana amin'ny andro ny fividianana amin'ilay hoe misy délégué amin'izao fotoana izao mikarakara ka zany angamba tokeo aoriana kely zany fantatra ny momba zany. Ny arary Omaly fanovidiana vola ny ankamaroan'ireo olona tonga teny Antsonjombe. Vola be ihany koa ny hodikoly natao saingy tsy fantatra hoe vola avy aiza, kolikoly sa fa mitsimbola. Hatreto raha ny fanazavany tale général ny Samifine tsy misy ny déclaration de soupçon ary tsisy fanadihadiana isokatra mikasika izany. Zay tsy miditra amina resaka hijeriny fizaram-bola fa ny anay zany miankina foana amin'izay déclaration de soupçon tonga ao am-pelantananay no mahatonga anay mihetsika manao enquête. Mbola tsisy mihitsy hatramin'izao. Raha fa mahazo déclaration de soupçon zay dia no hanokatra fanadihadiana avy hatrany.
Mampametram-panontaniana no mety ho fangarahara ny fividianana raha toa ka izao sahady efa vita mivandravandra tahaka ireny ny ataon'ny kandidat tolotry ny fanjakana. Hatreto mipetraka ho mistera ny loharano sy ny totaly ny vola lan'ny kandidat amin'ny fampielezan-kevitra. Efa nisy ny lalana ny volavelana momba izany sainga mitarasoka ny fandaniana sy ny fampiarana azy. Hita ho tsorototra amin'izany raha teo ny fanjakana raha ny zava-misy hatreto. Fa mbola mikasika ny tranga na Alabato mialoha ny fantanterana ny fifidianana hatrany. Tranga iray mampiaya ny kandida hafa ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny famoahana antsokosoko ny bileta tokana maromaro nataon'ny olona iray avy amin'ny mpanohana ny kandida HVM any an-toerana Androany Etsakilanjay. Teny Itosy tranga mampiaya ihany koa ny famondrana mpifidy maromaro amin'ny birao fandatsaham-bato hafa. Ny andindiny tanteriny Zorakotondrina. Etsitosy mampimemenana ny mponina sy ny sasany amin'ireo kandida ny fahafantarana androany fa nisy mpifidy ampolo maro ny nafindra ny birao fandatsaham-baton'izy ireo. Tsy vitany nafindra ny birao fandatsaham-bato fa nafindra trano fokotany hafa mihitsy izy ireo. Le olombelona mpifidy avy aty avaraboatra zany misy eo amin'ny 20 iseo zany lasa mifindra any Anjakaivo. Lasa any Anjakaivo izy zany no mifidy amin'le fokotany atao hoe Anjakaivo. Dia ny fanontaniana apetraka fotsiny zany amizao satria hatramin'izao zany mbola tsy afaka nanamarina ny hoe ahoana marina fitovizan'ireo lisitra ireo fa hoe mba ilana mihitsy zany olona tena hoe profesavolombelona zany hoe mpaka sary sy gazety dia ny hoe moa ve reo olona ireo fa dia mifidy ato avaraboatra fa dia Anjakaivo nefa ny fokotany nielanelana eo amin'ny 120 kilometatra eo nielanelan'le fokotany akory ireo zany dia nasika zany fa nahoana ny lasany dia mpifidy ireo no mifidy. Atahorana araka izany mety hisy Alabato vokatra izay raha toa ka tsy misy ny fanaraha-maso akaikin'ny lisam-pifidianana. Any Mahajanga kosa indray, solotenan'ny kandida avy amin'ny antoko HVM no ayahin'ireo kandida fito hafa ho namoaka bileta tokana antsokosoko teny anivon'ny prefektura. Tsy mbola fantatra mazava nisan'ireo bileta tokana tsy hita ireo hatreto. Etsakilanjay tsy navela niditra tao amin'ny CED ireo kandida ireo raha nikasan'ny anara-maso izay alatra izay. Solotenan'ny kandida anankiray no nampiasa an'io tranga io ka dia nasandray avy hatrany ireo kandida eto Mahajanga marina samy isa valo ireo kandida ireo ka fito tamin'ireo no kandida avy amin'ny antoko hafa ary ny iray kosa ny kandida avy amin'ny antoko HVM. Avela itsofoka ao anatin'ny birao ny CED na ny commission électorale de district ireo kandida fito izay napitaratra ity bileta tokana navoaka antsokosoko izay nefa misy ny koseny antoko HVM ity. Mbola mampametra-panontaniana hatreto ireo tranga roa ireo. Efa misy ny solotenan'ny senita Foibe nalefa any an-toerana anara-maso izay tranga izay saingy tsy mbola nahazoana valy teny izy ireo hatreto. Hita hatreto Andrenivohitra io araka ny fampitambao vaovao rainay. Ao amin'ny boribory tany fahadimy misy fokotany ahitana olona 770 nahazo kara-pifidianana kanefa tsy mipetraka ao amin'ny fokotany. Ao amin'ny boribory tany fahaefatra ihany koa betsaka ny carte électorale vierge misy tampon efa vonona ho fenoina. Ary farany misy bulletin précoce namidy 5,000 ariary. Nandà mafy ny fisian'ny alatra tahaka izany ny ministra MTS Rabenjamin Ramanatsoa omaly. Eny zany eny fomba fiady ihany eny zany azo atao tsara ny manao tanao ohatra n'le hoe conditionnement psychologique teny zao zany ny mpifidy amin'ny fiomanana raha ohatra ka mety mitranga ny faharesena ohatra kanefa ny zava-misy hitanareo tsara fa le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao efa tsy dia manaiky intsony le infantilisation ohatran'izay. Inona ihany zany no atao hoe Alabato. Ny zava-misy aloha hatramin'ity arivo ity mafapana ny faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa misy amin'ny olo-pirena malagasy ihany koa no tsy afaka natanteraka ny adidy no amin'ny rampitso na dia te anefa izany aza tahaka izany tsy manan-kialovana ny be antitra ary ny manana fahasembanana misy ihany anefa ny fepetra noraisina manokana ho an'ireo olona manana fahasembanana raha ny fanazavana azo. Ny andindiny tanteriny Michel Aranardzon. Eto amin'ity toerana iray mitaiza olona efa nahazo taona ity zokiolona eo amin'ny 50 mahery eo no hita ato. Manodidina ny 15 taona hatramin'ny 20 taona izy ireo. Manana kara-pifidianana ankamaroany saingy ho amin'ny rampitso 700,000 ireo no tsy afaka hifidy noho ny fahanterana sy ny arirahana. Tsy afaka mandeha lavitra tsotriny na te hifidy aza tsy afaka. Za tsy ny mboadidy hatramin'izay mihitsy Zay tsy mba mifidy afaka mandeha teraka
hatramizay ambany vidy ihany fa izao areraka tsy afaka mandeha. Olom-pirenena tahaka ny rehetra ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Raha ny eto Madagasikara manokana, raha ny statistika nivoaka farany 700,000 malagasy no manana fahasembanana ara-batana. Tsitsika sekoly iray mitaiza olona manana fahasembanana izahay androany amin'ny alalan'ny famakiana ny programa ho an'ireo izay mahita sy amin'ny alalan'ny lazany izay amin'ny ankabeny no fepetra hividianan'izy ireo. Eto amin'ny fividianana filoham-pirenena izy efa mifidy, dia izao indray be ny tanàna dia mbola mifidy izy. Izy tsy maheno an'ilay fesianina fa ilay programa anasa no jerena. Tsy matoky an'ilay olona tsy fantany izy zany. Ny ahy manokana aloha dia ny olona efa fantatro ihany no fidiko satria tsy matoky an'ilay olona vaovao satria fa nisy ohatra anankiray teo dia ilay taloha ihany no tiany. Tahaka ireo olom-pirenena rehetra ihany koa ireo mpangataka eny amoron-dalana. Ho an'ity renim-pianakaviana iray nanontaniana ity, ny tsy fananana kara-panondro sy trano fonenana no antony tsy ahafahany manefa ny adidiny. Za tsy afaka mifidy satria za tsy manana kara-panondro, tsy afaka mifidy tsy manana tramonanana fa ny anjera ny tranonay dia matory an-tsena. Trangan-javatra tahaka izao no tokony hahatonga saina ireo olom-pirenena tsy manana olana eo amin'ny fahasalamana na eo amin'ny taratasy ary tokony hampirisika azy ireo hanefa ny adidiny. Raha tsy aivina raha ampitso amin'ny 9 ora maraina no misokatra ireo birao-pividianana manerana Antananarivo. Izay no vaovao mandidina izay fiatrehana ny fifidianana izay. Ivadika lafim-baovao fa itsika ny vaovaon'ny fampianarana tsy mbola milamina tanteraka. Ny olana ny mpampianatra mpikarika ny anivon'ny Université n'Antananarivo tsy mbola milamina ihany koa ny hoe anao ahoana ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Efa nivaly tamin'ny ampahany fitakiana saingy mbola mitony ny fitokonana. Mikatona ny université saingy misy sampam-pianarana manohy ny fampianarana tsy mbola fantatra kosa ny fotoana. Iverena ny fampianarana amin'ny laon'ny fanadihadian'ny Lili Rapiata. Ety amin'ny Université n'Antananarivo mifamezivezy toy izao ny mpianatra. Tsy misy mandeha amin'ny ankapobeny ny fianarana. Ny taona voalohany ao amin'ny sampam-pianarana Degsa ihany no misy mianatra, misy ihany koa ny manohy ny fianarana ao amin'ny faculté des lettres 5 tsy voafaritra tsara ny fandaharam-potoana. Tsy mbola misy nahavita na ny taom-pianarana na ny fanadinana ny ankamaroan'ny sampam-pianarana. Tsy mbola fantatra ihany koa ny fotoana tanterahana izany hoy ny mpampianatra. Tsy mandeha ny cours dia akatso amin'izao. Efa ray volana latsaka kely mbola tsy fantatra mihitsy fa jusqu'à nouvel ordre. Ny tokony izy zany amin'ny 17 any raha ny vaovao eninay ny examen anay amin'ny 17 dia nefa ny hatramin'izao ary izy misay ary zao ny travaux dirigés mbola be dia be no tsy vita. Ezakilan'izay mitoy ny fifampidiniana eo amin'ny mpampianatra mpikarika sy ny ministera pia. Tsy mbola hita an-toerana ny ministra ny fitantanam-bola antony tsy mbola natanteraka sy namalina ny fitakiany ny mpampianatra rehetra. Ny roa amin'ny dekret notakiana no efa miantra hatreto ary miandry ny fifanarahana avy amin'ny ministera ny fampianarana ny ambiny raha ny fanazavana mitoy kosa ny fitokonana. Rehefa tanteraka ny fanaovan-tsonia ny engagement ny ministra ny pia sy ny ministra ny vola dia andraikiny sy ny asany ny mpampianatra mpiarika ary tapitra ny fitokonana. Amin'izao fotoana izao aloha dia mbola tsy tanteraka ireo satria ny ministra ny finance ny vola zany mbola tsy eto an-toerana ka miandry an'izay zany ny mpampianatra mpiarika ny sisisy ary miandry koa zay le atao hoe volonté politique tena zay fotsiny andrasan'ny mpampianatra mpiarika. Ireo ny voafaritra nandritry ny fivirimben'ny CSS Somalia Larbi mandidina ny 7 miliara ariary kosa ny fantatra fa natokany fanjakana amalina amin'ny ampahan'ny fitakian'ny mpampianatra. Hatreto aloha tsy mbola fantatra ny hoe raha oviana no hifarina ny fitokonan'ny mpampianatra. Tsy ahina kosa ny fantanterana ny fanadinam-panjakana baccalauréat afaka 20 andro raha ny fanazavana ny mpampianatra mpikaroka hatrany. Vaovao ny toe-karena tsy azo ialana sy adina ny kolikoly eto Madagasikara raha ny fanazavana ny mpahay toe-karena iray sany mampitaraina ny mpandrara tsy miankina manara-dalàna ny fibahana ny sehatra tsy manara-dalàna ny amin'ny fandraharahana eto Madagasikara mandidina ny 700 ihany no ampidiry ny sehatra manara-dalàna amin'ny ari-karena faobe raha toa ka mandidina ny 100 ny an'ny sehatra tsy manara-dalàna ny secteur informel. Kolikoly amin'ny sehatra isan-karazany indrindra amin'ny fandraharam-panjakana no fototry ny olana ireo amin'ny ankapobeny no nisongadina nandritry ny famelabelaran-kevitra izay nitanterahina teo anivon'ny tranobe ny varotra Omaly. Fanampanazavana.
zao misy an'ireo le formel reo koa nke mivelona amina satellite informel zany hoe nareo le formel reo indraindray misy fasady fotsiny le izy zany hoe endrika anankiray fotsiny fa ao ambadika ao informel be dia be mamela azy le tsy mandohetra zany faharoa manarakaraka an'izany dia zao jereo tsara fa any amin'ny firenena zay tena nanao an'le formalisation any tena be chômage jereo zao frantsa 11 millions de chômeurs satria formalisena loatra le izy fa amiko zany le informel tokony appréciena ary fantatra kosa fa hitokona ny mpiasan'ny orinasa-mpanjakana JIRAMA manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny alatsinainy io avy zao antony fanomezan'ny fanjakana ny orinasa Sembo Power ny fitatana ny centrale etsy Mandro Seza etsakilan'izay raha toka miverina ny fahatapahan-jiro amin'ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra nilaza ny praiminisitra Omaly fa efa misy ny vahaolana izay tsy hita sy tsy azo tsapain-tanana hatreto fanatetiny Michel Ranartson. Vita Omaly ny fanaovan-tsiny ny fifanarana eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa Symbiom amin'ny fitantanana ny centrale etsy Mandro Seza mandritry ny 20 taona raha toka tsy nisy nanome fanazavana hatreto avy eo anivo ny ministera tompon'andraikitra raha ny fanadina natao tahiratra ny amin'ny 970 tapitrisa ariary no voango ny orinasa JIRAMA manomboka eto izany hoe henatra ny amin'ny 570 isanjato ny fandaniam-bolan'ny JIRAMA no io fitantanana vaovao io ny alatsinainy teo raha toka tsy mbola vita ny fanaovan-tsiny ny fifanarana teo amin'ny fanjakana sy ny orinasa Symbiom nanao hetsika ny mpiasan'ny JIRAMA amin'ny fanoherina ny fanapahan-kevitra saingy tsy nisy ny aino fitokonana faobe no ataon'izy ireo manomboka ny alatsinainy izao lohany ny mpiasa ny orinasa ny centrale eto Vatsila eto Mandro Seza izahay mpiasan'ny JIRAMA rehetra dia anao hetsika fanairana anao hetsika fampisehoana ny fanoheranay ny fanomezana centrale eto Mandro Seza ho an'ny vahiny mandritra ny 20 taona eny asonerana ny mpiasan'ny JIRAMA rehetra anao fanehoana nyzany fanoherana zany manomboka amin'ny alatsinainy tona daholy ny brown JIRAMA rehetra amin'ny alatsinainy ho avy zao etsy ankilany miverina ny délestage ny amin'ireo faritra maro eto Andrenivohitra maharitra ora roa na telo izany raha ny fanadina natao milaza ny praiminisitra Omaly fa efa misy vahaolana ny délestage vahaolana izay tsy hita sy tsy azo tsapain-tanana hatreto. Ny anareo ny zavatra indraindray vaovao na tsy misy no tadiavina fa raha teneniko amin'ny fotoana tsotra fotsiny dia mandeha ny famahana ny olana ao amin'ny JIRAMA. Raha tsy ahirina ny volana aogositra izao no ahina iamafy ny délestage ny amin'ny faritra fa indrindra ny eto Antananarivo ny centrale etsy Mandro Seza izay mamokatra 5 mégawatt raha toka tokony hamokatra 40 mégawatt ny centrale etsy Andekaleka izay tokony hamokatra 90 mégawatt ary tsy hamokatra fa tsy 40 mégawatt ny volana aogositra noho ny maintany 20 miliara ariary isam-bolana atao solika kosa ny fandaniana ilain'ny JIRAMA raha toka 20 miliara ariary isam-bolana ihany no vola misy mazava fa tsy misy vahaolana mikasika ny délestage saingy sarotsarony ireo olana hafa ary tsy lohalarana ho an'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny firenena ny vahiny hatrany aloha hatreto no manjaka amin'ireo orinasa hanana ny fanjakana petrapola betsaka. Fanadidina manokana eo amin'ny lafiny sosialy kosa no isantsika ny fampalamba vao amin'ny ity hariva ity fotoana fiakaran'ny vokatra anan-drano avy eny an-tanimbary mandidina ny 2 alina ariary no tombony amin'ny anan-drano folo fehezana zakan'ny gony iray akarina eny an-tsena tsy misy masonkarena akoatra ny hofatany fa ny taona anan-drano ihany no averina fafiranonambara ny mpamboly izany ny vehivavy efa tonga fadim-bolana tsy ny bevoka ary ny marary tsy ampira no isan'ny amporisi ny mpitsabo na anan-drano betsaka noho ny vy izay misy ao amin'ity karazana anana ity fanadidiny Oliva Antriniala. Tsy maintsy ranomasaka no ampiasaina amin'ny fikarakarana sy ny fambolena ny anan-drano eny an-tsaha tsy ranomasaka arabaka tena nefa ranonambarana ireo mivelona amin'ny fambolena anan-drano fa rano efa avy nampiasaina ary efa tsy ilaina intsony. Afafen'olona zezika maloto le anana dia resina zezika ho zany zezibazaha dia malady maty dia sy azo asiana zezibazaha betsaka zany fa atao kely fotsiny. Tena marina zany tsy mety resy miaraka amin'ilay ranomasaka le ranomasaka le hoe anasan'ny olona vilia dia rano magnano ndray fa rehefa ohatra tena loha rano zany tsy mety mikitsy resy miaraka amin'ny rano lely ohatran'ny somary malotoloto.
Arak'izany ny karazana zezika ampiasaina no iankinana ny fahadiovan'ny anandrano fa tsy ny karazana rano anondrahana izany. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, eto an-tanina anandrano ampandrana ny tena no mamboly ary mampakatra anana isan'andro eny amin'ireo tsena manodidina ny Besarety sy Andravoahangy. Anandrano folo fehezana amidy R100 ny toko no ilofosany ao anatin'ny tontolo andro ary manodidina ny R1 ny tombony azo. Masquerine zao amin'ny masquerine roa alina na ray alina ny ambolena tsikelikely. Dia rehefa lany zany zay dia miatoka asena indray. Ny amin'izao tena tsy mahavela satria efa tapitra totopan'ilay olona zany le tany dia anaovany trano. Dia ohatra hoe zany moa manana tanàna andrano hala dia lasa 5 na 4 ny sisa. Dia tany zany no fanana. Ohatra zao ny tany mpangarohary dia ity zao fanana amin'ny ray alina isaky ny miakadrao dia ny tanànan-drano ndray misy mpangaro kely agnaminy. Ny anandrano no manana mitondra soa betsaka indrindra ho an'ny vatan'olombelona raha nambarany ny mpitsabo. Ny fer manampy amin'ny famerenana ny ravery ho an'ireo vehivavy tonga fadi-bolana sy vao avy niatrika fiterahana na koa ireo sendra fahaverezan-draha be loatra. Ahitana antioxydant ihany koa ny anandrano, miaro ny vatana amin'ny fahanterana ary manampy amin'ny fanoherana ny arendom-po sy ny tosi-drà. Ilaina kosa ny fahazona antoka fa madio ny anandrano amin'ny vatana, indrindra raha ny filazan'ny mpitsabo fa ny fihinanana azy manta no mitondra otrikaina bebe kokoa noho ny fahandroana sy ny fitenehana azy. Tsy dia madio loatra ny fambolenana azy dia dikan'izany zany mila karakaraina tsara ny anandrano rehefa mihinana azy isika. Ny fikarakarana anazy zany dia ilaina diovina tsara izy, sasana tsara dia asiana sur'eau ny rano anasana anazy zany satria raha ny tena marina zany ny tena tsara ny fihinanana ny anandrano dia manta. Izany hoe izy le manta iny zany no ataontsika tsara sasa madio tsara dia atao salady dia amin'izay izy zany voatabia ao anatiny daholo le zava-tsoa ao anatin'ny anandrano rehetra. Mazana mametraka ayay amin'ny fahadiovan'ny anandrano ny akamaroan'ny mpanjifa noho tsy fahazona antoka ny rano ampiasaina amin'ny fambolena izany. Mazava nefa araka ny fanadinana atao fa soroana amin'ny fampiasana fanadiovana sy ny fandomana izany amin'ny ranotsira ny aretina sy ny loto. Ankoatr'ireo otrikaina voatanisa, manana calcium ihany koa ny anandrano na dia ambany aza ny tahany zany. Maresaka avy any ivelany olana arabola no mahatonga ny tsy fahafahana manaparitaka ny force d'intervention conjointe multinationale iadina amin'ny Boko Haram. Mbola manondiana ny Cameroun ny filoha nigériana tamin'ity androany ity. Namerina ny firalahiany reto firenena afrikanina roa ireto ny tanjona iombonana dia ny fanoherana ny vondrona Boko Haram. Iverina eto toerana kosa sika tanatin'ireto vaovao nisy songadina tamin'ity androany ity reto alabato avo lenta osika ny tsy fanarahan-dalàna ataony antoko HVM ny antsaranana mivory ny kandida bentanana rehetra ny antoerana amin'izao alina izao. Mipetraka ho ankamatatra kosa ny volalany tamin'ny fampielezan-kevitry ny kandida mpanjakana rehetra ny kandida ny antoko HVM hatreto. Nivaly tamin'ny ampahany ny fitakiany mpampianatra pikaroka anivony université n'Antananarivo. Mbola mitohy kosa ny fitokonana izay ny mikasika ny vaovao tamin'ity androany ity ho amin'ny rampitsy kosa dia arahinao tsy tapaka eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV ny vaovaon'ny fifidianana nisy arak'izany ny fandarana manokana ampitana izay vaovaon'ny fifidianana izay amin'ny 9 ora, amin'ny 1:40 ora, amin'ny 2 ora atoandro, amin'ny 4 ora hariva, amin'ny 9 ora hariva ary amin'ny 9 ora alina dia izay ihany koa no entina metraka ny veloma ho amin'ny rampitsy indray aza misaraka amin'ny fahitalavitra Cool TV veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makaneka fitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de
pour votre formation après le bac. ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Vukatra Natura, izay novokarina avy amin'ny zavoka sy beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Nature.